Androany ihany koa no nanaovana ny fifamindram-pahefana teo anivon'ny ministera ny asa vaventy ny lara-pahamehana napetraky Andriamatoa Roland Ratsiraka mofo nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety dia ny fanamboarana ny lalana eto Madagasikara. Nanatrika izany hanonona famindram-pahefana izany moa Marc Antoine Asitsiry Rakoto Arsan izay mitondra ny anjinjiny amintsika. Ny fanamboaran-dalana entina hanatsarana amin'ny vokatry ny tatsasiny ampiroboroboana ny toe-karena no anisan'ny lara-pahamehana ao amin'ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka raha va tamin'ny voanandray ny asany izy androany tolakandro taorian'ny famindram-pahefana teo aminy sy ny kolonel Boto Manovatsara ministra teo aloha. Anisan'ny zava-baovao ohatra fotsiny dia za anisan'ny olona agnatin'ny privé izay mampiasa ny lalana ary mahafantatra fa ny laharam-pahamehana eto amintsika eto raha tsy miresaka zaho ny développement firenena raha tsy miresaka hoe tourisme sy agriculture dia miankina amin'ny lalana avokoa io. Ka ninona ny priorité amin'ny lalana io zany dia anisan'ny ikonan-doha satria ny priorité amin'ny sasany tsy priorité amin'ny sasany ary priorité ho an'ny économie malgasy pas forcément priorité ny technicien aty amin'ny fanjakana foibe. Ka zany anisan'ny zavatra entsika eo anisan'ny zavatra entsika ihany koa ny zava-baovao dia ny fanomezana ataontsika hoe formation ho an'ny olona mipetraka any ambanivohitra mba tsy miandry tsony izy hoe orinasa vatia amin'ny fanjakana foibe na hoe aty amin'ny région-partany aty renivohitra Madagasikara aty no hidinany anao asa madinika. Raha ny asa madinika resana ataontsika hoe le cantonnier taloha reny taloha izy tamin'ny fanjanahantany regny nisy le cantonnier ankehitriny tsisy intsony dia tao ngamba fa anisan'ny zavatra entina zany amin'ny toerana ohatra hoe RN5 zao voalazanao teo ngambany izay tokony amboarina dia mba tsara ihany koa zany ny olona rehetra manodidina ny RN5 mba mivonona amin'izay zavatra zay hoe misy financement maro eo misy main d'œuvre maro ilaina dia le main d'œuvre zay zany mba ezagna mba manana qualification mba ahafahany zany hoe tsy asa fahatany izy hiasa amina orinasa magnano lalana io fa anao asa tsara. Nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety dia nanamafy ny ministra vaovao fa ilaina tokoa ny fiara-miasa amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Izy ho izy ny fijerena ireo laminasa rehetra eo anivon'ity ministera ity ahafahana mamaritra ny asa maika sy ny asa izay afaka miandry. Ny zava-dehibe moa momba ny lalana dia tsotra. Inona voalohany ilaina dia ny vola satria raha tsisy ny vola dia tsy afaka manamboatra lalana antsika. Raha tsisy ny famatsim-bola iraisam-pirenena dia tsy afaka mandroso mihitsy ny lalana eto Madagasikara. Fantatsika menakavy zany ary zay mampalahelo an'andro indray rehefa misy olona miteny hoe tsika tsy mila famatsim-bola avy any ivelany. Lainga zany tompo fa lainga tsara lahatra zany fa tsika mila vola avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena avy amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena hanamboarana ny lalana sy tetezana eto Madagasikara. Famatsy vola efa enitsika isan'andro reny anatin'izany Banque mondiale, BAD, BADEA, Union européenne sy ny gouvernement sinoa sy sisa. Atsoatso dia efa misy proposition ataoko amin'ny conseil des ministres fa mbola tsy ambaratelo le izy fa misy zavatra avelom-bolo proposeko zay ho vita anatin'ny roa taona monja zay zavatra goavana eto Antananarivo dia misy ihany koa any amin'ny faritra sasany fa alohan'ny manao sonian'le convention tiako le izy aloha proposena amin'ny filoham-pirenena mba hitany tsara dia zay vao manao sonian'le convention. Donc raha tsisy ny sampona alohan'ny faran'ny volana mai dia fa misy convention vaovao ihany koa vola mitentiny amin'ny 300 millions de dollars eo zany ho azontsika hanamboarana zavatra ngeza eto ary tena hanova ny embouteillage rehetra sy ny sisa eto Antananarivo. Nampanantena ny ministra Roland Ratsiraka fa ao anatin'ny fotoana fohy dia ahitam-boka ny fampandrosoana eto amin'ny firenena satria efa misy mivolavolana fanarahanam-piara-miasa miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena entina hanamboarana ireo tetezana manerana Madagasikara.